Novain'izao tontolo izao ny fahazoantsika ny baiboly. Omeko ohatra ianao, aiza amin'reto fiangonana reto no tsara endrika indrindra amin'ny fahitanao azy? A, B, sa C? Mety hoy ianao hoe A no tsara indrindra, ary mety misy olon-kafa koa izay milaza fa B na C no tena tsara. Araka ny famaritan'izao tontolo izao dia tsy diso ianao raha nifidy A na B na C. Saingy mila mahafantatra isika fa araka ny famaritana ara-baiboly kosa dia trano fivavahana fotsiny ireo trano ireo fa tsy fiangonana akory. Ny famaritana ny teny hoe fiangonana ao amin'ny rakibolana dia trano fivavahana ivorian'ny kristianina mba hanaovana fomba mpivavahana isan-karazana. Izany no famaritan'izao tontolo izao ny fiangonana, fa tsy izany kosa nefa ny famaritan'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Romana hoy Paoly hoe veloma amin'ny Prisila sy Akoila ary veloma amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Taiza moa ny misy an'io fiangonana io? Tao an-trano. Nanao veloma tamin'ireo mpino izay miara-nivavaka tao izy. Rehefa miresaka fiangonana ny baiboly dia olona foana no tena ho lazaina. Rehefa jerena ny famaritana ara-baiboly dia misy aloha ny atao hoe fiangonana maneran-tany na hoe Église universelle, izay manambara ny fitambaran'izay rehetra mino an'i Kristy. Hoy Paoly hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Tsy fiangonana anankiray amin'ny toerana iray manokana no resahan'i Paoly eto fa ny Église universelle. Misy ihany koa anefa ny atao hoe Église locale na hoe fiangonana amin'ny toerana anankiray. Tamin'ny Jaona nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy dia hoy izy hoe Jaona mamangy ny fiangonana 7 any Azia. Zany hoe nanoratra tamin'ny fiangonana 7 samihafa izy. Samihafa izy ireny satria niangona tamin'ny toerana samihafa. Fa na izany aza dia mbola tafiditra anatin'ny Église universelle avokoa izy ireny. Rehavana malala, araka ny famaritan'Andriamanitra, isika no fiangonan'i Kristy ety an-tany satria isika no tenany. Hoy Paoly hoe manatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana. Rehefa mijery ny Église universelle Jesosy amin'izao ankehitriny izao dia tsy ny hatsarany tarehiny trano fivavahantsika no zava-dehibe aminy. Tsarovy fa nanolotra ny ainy ho an'ny fiangonana izy mba hahamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Ny fiangonana tahaka izany no tadiavin'Andriamanitra, mitsangana mihazavary fiangonan'i Kristy. Isika no tempoliny, isika no tenany, isika no fofombadiny, ary rehefa miverina izy dia hiverina ho an'ny fiangonana masina sady tsy misy tsiny. Fa lazaiko aminao fa tsy te hiverina izy ho an'ny fiangonana izay misahirana kokoa amin'ny hatsarany tranom-piangonana noho ny tena fivavahana amin'ny fanahy sy fahamarinana, na ny fiangonana izay anjakan'ny fankahalana ary tsy misy fifankatiavana, na ny fiangonana izay mampianatra fombafomba mpivavahana fotsiny fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Mbola tsy tara isika raha lahy sy ranabavy, aoka isika hitsangana mba ho fiangonana mifanaraka amin'ny fanirian'ny tompontsika.